mba jereo kely fa ilaza zavatra aminareo tsisy olona eto tany na dia voly izay afaka hiazonanao ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tapa-kevitra ny hitady izany ianao. firy aminareo mahatakatra mahazava-dehibe mifanana toetra maheritreritra. Fomaraina ianao tsy manaiky ny andro ifehanao izany fa ianao ny fe azy. Mifoha ianao ary tsy manaiky ny trangam-piainana ifehanao izany fa miaina amin'ny lafiny ny ilany amin'ny trangam-piainana ianao. Ary ao anatin'ny trangam-piainanao ianao milaza hoe manoatra noho ny mpandresy ary ao anatin'izany mihitsy dia manoatra noho ny mpandresy ary na dia izao amin'ny andro any izao azy na dia tsy hitako azy izany Andriamanitra miasa amin'ny tenako ary ny fandresena dia feny an-dalana. Fa tokony mahery fo ara-panahy nareo ary tiako izany. Ny tany ange izao tsy ahitana ohatra tsara intsony. Ny vadiko izao dia mahery fo ako mihitsy. Efa nijery ny fiadanany dia nijery ny fifaliany ary mihoatra ny zavatra rehetra nijery ny filaminany day foana. Filaminanao fotsiny dia hiteraka ny fitiavan'ny olona anao sy fitiavana ny anana izay anananao satria tsy dia manana filaminana loatra isika amin'izao fa eo amintsika daholo ny korotana rehetra dia ny zavatra rehetra tsy dia mandeha tsara fa faran'izay ratsy. Fa Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary tiany anana filaminana isika eo amin'ny fiainantsika. Romanina 9:1-3. Raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohatra antsika. Raha izy no eo anilantsika izy ary no atahorantsika. Iza no afaka hanohitra raha eo anilantsika Andriamanitra. Firy aminareo no mino fa Andriamanitra miaraka amin'ny eo anilany izao. Eny ary. Ninina mitrango eo amin'ny fiainanao dia afaka mampitraka ny lohanao ianao. Dia milaza hoe tsy haiko izay zavatra ataon'Andriamanitra izao fa haiko fa hikarakara izy. Ary mila lazainao mbava ny fatokianao an'Andriamanitra. Andriamanitra matoky anao, mino anao fa aza miteny fotsiny fanahinao sy ny mahasarotra ny zavatra rehetra resao izay zavatra ataon'Andriamanitra amin'izao. Dao resana betsaka ny amin'izay ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra izay ataony devoly amin'izao afaka ataontsika ve izany. Ary ny Romana 5:17-30. Izany ilay hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Averintsika rehetra hoe tia Andriamanitra. Fahoriana ve sa fantrana sa fanenjehana sa loza sa fijaliana sa mosary sa fitanjahana sa sabatra. Aza mamela ny olona anao ampisaraka anao amin'Andriamanitra izany ny sasany aminareo zao dia mandalo zava-doza mihitsy amin'izao fotoana izao mahita ny maro aminareo ampitomany mandritra ny fiderana. Dia haiko matetika eva izany maneho fa misirifiry amin'ny fiainanareo dia izany fikasiana izay voarainareo avy amin'Andriamanitra nandritra ny fiderana izany dia manome anareo fanantenana. Ary eto izay androany hitondra fanantenana ao anareo. Anampy anareo alala fa tian'Andriamanitra nareo ary efa azo nareo izay ilaina amin'izany ary afaka manao ny zavatra rehetra nareo amin'ny alalan'i Kristy ilay mampahery anareo. Fa vitanao izany, ninina atrehanao izao, ninina tsy maintsy atrehanao dia vitanao izany. Andriamanitra eo anilanao, momba anao izy, ao anatinao dia ho anao izy. Manana hery ny devoly fa ianao manana hery sy fahefana. Ary tsy mitovy mihitsy izany. Fa ny fahefana tsy hanao tsara ho anao raha tsy ampiasainao. Mila ampiasainao ny fahefana izay anananao. Raha mitoy amin'ny Romana 5 araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondry ny vonona ny fijerenay ina moa ndika izany. Izany midika fa matetika ny trangam-piainana eo amintsika dia tena ratsy. Izay mety heveran'ny olona mijery hoe re olona tena ohatr'ireny ondrentinao vonona ireny mihitsy ianao. Fa ndao jerena ny andiny manaraka. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika. Ao anatin'ny olana io mihitsy, manana olana ve ianao androany? Ny zavatra izay mila lazainao amin'ny vavanao dia hoe manoatra noho ny mpandresy aho. Manoatra noho ny mpandresy aho. Za dia mihoatra ny mpandresy, ianareo ve ny dikan'izany? Tiako izany fa Jesosy nandray ny fandreseny dia ianao no maka ny tombontsoa. Hainareo ve ny dikan'izany hoe manoatra noho ny mpandresy izany? Tiako izany fa mialohan'ny hitrangan'ny olanao dia efa fantatra sahady fa azo ny fandreseny ianao rehefa ho tapitra izany.
zareo afaka miana amin'izany karazana fatokiny izany sika ninona mitrango eo fiainantsika any amin'ny farany zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasany raha teo nisy olona nilaza tamiko 2 andro lasa zay amiko ianao dia endriky ny vehivavy milamina afaka lazainao avy ny fanaovana izany afrina no ilaina amin'izany inona no ilaina dia hoe tena manana fitsarana betsaka amin'ny fiainako zao ary mba fantatrao ny fahazarana izay niainako taloha sy ny fahakizitinako tamin'izany dia fataona maro aza tamin'ny fanompona ny ankamaroany izany dia avy tamin'ny fihezana manao zavatra izay Andriamanitra irery no mahavita azy dia mandre ny teny matetika foana nefa tsy tena mandroso amin'izany ka mba mino fa tena ho ataon'Andriamanitra marina izay lazainy fa ho ataony misy fahasamihafana ny fihezana mino sy ny tena mino hitako fa mila mandalo amin'dika fihezana aloha zay vao lasa ny tena finoana marina misy zavatra iray izay lazain'ny baiboly fa mila izahantsika tena isy mihoatra izay aloha fa izao no voalazany ao amin'ny Hebreo 4 aoka sika azoto hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra dia ho hitanareo hoe nahoana izany androany hariva fitsaharana dia fitaovam-piadiana mba hainareo ve zany araky ny fitoeranao amin'ny fiadanana maritra dia izany koa no manahirana ny devoly ny fitsaharan'Andriamanitra dia fitaovam-piadiana tsahatra ianao dia izy no miato anao ka tiako ny mitoetra eo amin'ny fitsaharan'Andriamanitra ary izany dia mitranga rehefa tena mino ny teniny ianao Andriamanitra anao zay rehetra angatahanao ataoko ary aiko fa omenao any hery anaovana izany ary aiko fa ianao no anao ny zavatra rehetra izay ilaina fitaina amin'izany ny devoly tsy ho lehibe noho ianao izany tsisy olona ho lehibe noho ianao izany afaka milaza zavatra aminareo ave jereo kely tsisy olona eto tany na devoly any amin'ny elo izay afaka hiazona anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tapa-kevitra ny hitady izany ianao enonareo ve laza fa raha tapa-kevitra ianao ny hitady ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy isy devoly any amin'ny elo na olona ety an-tany izay afaka hiazona anao amin'izany satria rehefa raikitra tokoa izany dia iza no mandray an-tanan'izany Andriamanitra amen dia amen zao na voalohany toko 3:5 zao no antony sehony zanak'Andriamanitra dia ny animba amasy ampahalemby ny asan'ny devoly tena tiako izany tonga nanome fahefanantsika izy fa mila etsika tahaka ny fitotranany mpangalatra izay mitady hiditra amin'ny fiainantsika ny devoly mandidy ianao ary devoly fa tsy afaka miazona azy tsy hangalatra izay ianao raha tsy fantatro akory izay ianao aloha fiadanana dia ianao Jesosy nanomezany ianao aza avela hangalatra ny fiadananao ny devoly fa ataony izay atezitra anao Andriamanitra tsy mihevitra izay ampiasanao amin'ny hery avy aty ivelany izany aza vela feheziny devoly ny eritreritrao aza vela feheziny fihetsem-ponao aza manaiky fehezin'olona izany ianao fa zavatra hafa ny hoe manaiky an'Andriamanitra ary hafa mihitsy ny mamela olona hampiasa sy hifehanao aza tezitra amin'ny olona satria mifehanao izy fa raha mifehanao izy ka velanao amin'izany dia sady fahadisoanao izany fahadisoan'izy ireo ihany koa Efesiana 4:12 tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra ny fiadiana mavesatry ny miaramila an'Andriamanitra izay natolony mba azonareo mifahatra sy mijoro manohatra amin'ny fitaka sy ny fahanangolen'ny devoly tiako izany mety efa nandray ny fiadiana izay nomen'Andriamanitra ianao ary ny ianao ampriminao any amin'ny fitoerana akanjo any an-trano fa sika tsy mitolona amin'ny nofo amandra tsy ny olona mihitsy no olanao jereo tsy mino anareo tsy ny olona no olanareo eny ara veriko indray tsy ny olona no olanareo matetika mihitsy ny tsy heverintsika fa tsy ny olantsika ny tena olantsika ny olantsika dia ny fomba fiatrehantsika ilay olana ilainareo avenandray zany matetika mihitsy ny tsy heverintsika fa tsy ny olantsika ny tena olantsika ny olantsika ny marina dia ny fomba fiatrehantsika ilay olana tena ohatra ny sary tsara amin'ny Facebook izany fa iny
Nizara ohatra tany am-piandohanany amin'ny fomba fiainanay sy idevy zao, izy tsy tonga nanatona hoe nikikika atao trano nanao hoe za andeha hijery baolina ny sabotsy ala rehefa mody iny zay. Fa nisy fotoan'izay tamin'izaho nanana 3 andro teo, zany zao dia tokony tena 3 andro tsara. Azonareo misy ny hoe tsara kely, tsara tony ary tsara be. Zany hoe tsy niresaka tamin'ny mihitsy nandritra ny 3 andro fa nilonjolonjo teny foana dia za zany nakarary lohako, nakarary vavoniko. Dia namparary lamosiko ihany koa satria be krina loatra, tsy tia ninina mihitsy aho. Ny zavatra tokana mahatsara ny miady amin'ny devy dia saika very eo amin'ny 2 kilao eo foana satria rehefa tezitra dia tsy mihinan-kanina. Ny olona sasany rehefa mihetsi-po dia tia mihinana ny zavatra rehetra fa za tsy mihinana mihitsy rehefa tezitra. Ary nandritra ny taona maro dia maro rehefa tsy mahazo izay ilaiko aho isaky ny tsy ataony devy, izay zavatra tiako ataony dia nihevitra fa devy ny fototry ny tsy fifaliako. Fa sika tsy miady amin'ny nofo aman-draha. Fa ny fahavalo tia hakatombony amintsika amin'izany ary mila nianatra ny famaliana izany amin'ny fomba hafa. Dia mikikika avy any izy andeha hijery baolina amin'ny sabotsy ala rehefa mody isika. Misaotra vaniery ianao. Dia izy hoe tsy rahanao akory zany. Fa hoe marina zany tsy maninona. Ianareo nahoana satria amin'izany aho dia hijanona trano ankavian'ny sezako dia andeha hihinana popcorn dia andeha hilalao alikako za zany hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiadanana sy ny fahanginana ary ny fotoana. Dia tsy mampaninona ana mijanona trano azy izy mbola akafiziko foana ny alikako fa azonareo raha mitady izay hijerevana baolina izy tsy ho very nininona zany akory ny androko. Faly aminy azy zao fa zany zavatra ataony, fa taloha tsy faly amin'olona zay tsy ahazoko izay tiako ataony zany fa fantatra fa tsy misy ohatr'izany aminareo. Tsy misy olona mijery tele ohatra izany mihitsy zao, tsy mitombony zany hoe tia teny zany nareo. Fantatra zany zao tsy fantatra fa tsy olonareo zany, fa angamba ho afaka hijanona kely araka amiko nareo vetivety. Dia jery raha afaka mahita zavatra manahirana anareo. Fa fantatra fa tsy zany aloha olako rery zany. Fa mitady izay ilaiko matetika foana. Zaho jereo ny afatra izahako menanareo dia hoe tsy tena devy no olako fa za ihany no olako, fa ny toetrako ihany no olako tamin'izany. Ajanony ny fanomezan-tsin'ny olona ny amin'ny olonanao dia raisiny andraikitra amin'izay ampifaly anao. Ajanony ny fanaovana hoe lasibatra rehefa hoe mihoatra noho ny mpandresy ianao. Hitanareo zao tsy ho ampahorian'ny trangam-piainana izany intsony ianao. Tsy ho ampahorian'ny trangam-piainana izany ianao satria Andriamanitra eo anilanao. Ary ain'Andriamanitra tao ny zavatra-drehetra. Andriamanitra tsy miovy izany fa afaka manova ny zavatra rehetra izay ilaina izy. Ary ataony izany rehefa mametraka zavatra eo an-tanansika. Fa tiako anomboka MIAINA TAHAKA super-héros nareo. Rehefa mijery film super-héros nareo dia rehefa tonga ilay olon-dratsy, izay vao manomboka koa ny an'ny super-héros. Marina azonareo. Fa misy mahery fo foana dia misy olon-dratsy koa izay maneho ny devoly. Na ny faharatsiana na ny olona ratsy. Amen. Dia eo ilay Superman miditra tsehatra dia voaka manao ny ataony miaraka amin'ilay fitafy Superman iny. Rehefa mandre ianao. Fa hoe misy olona an'izay, angamba aloha ianao mipetratra rehetra zao dia mihevitra fa mety daholo ny zavatra rehetra. Miantso ny vadinao hoe tena tsinonao zao ty tamin'ny maraina teo dia simba ny fiarantsika. Teny afovoany arabe mihitsy. Zavatra voalohany sainao dia hoe le retsy dia inona zao no ataontsika, sika aza tsy manambola amin'izany. Zao sika dia hitrosa amin'izany indray, sika aza miezaka miala amin'izany dia hoy ny devoly hoe izay ezaka ataonao dia tsy etsany. Eo amin'izay no ilaina moanao, ny herinao, ampidiranao ny akanjo Superman dia lasa ianao.
mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy. Za tsy ho resin'izao trangam-piainana zao zany. Andriamanitra eo anilako ary anao lalana izy. Tokony hitafy lamba androany fa zay fotsiny tsy ampy tamiko. Lambana kristiana super héros. Firy aminareo zao no mahazany androany. Iray amin'ireo zavatra mahery indrindra izay efa nanantsika dia ny tombontsoan'ny vavaka. Zao rehefa nyteny tamiko le lehilahy hoe mampatsiahy vehivavy milamina ianao, ny ray amin'ireo zavatra izay nolazaiko azy dia hoe za efa tonga tamin'ny teboka izay hoe rehefa mivavaka dia tena mino tokoa fa miaino Andriamanitra ary izy dia mamaly ahy tokoa. Za tsy mivavaka matahotra sao tsy hamaly ahy zany izy, za tsy mivavaka hoe mody manantena an'Andriamanitra hamaly ahy. Fa azonareo, fa zany zao dia voyage ho ahy. Sady lasa voyage anareo koa, tsy ilaza aminareo hoe ay za zao mba tsy ahatsiarovana ratsy amin'ny tenanareo amin'izao koa fa naiza ianao zao dia efa nandalo teo aho. Fa ny vaovao mafaly dia hoe raha tsy miala mihitsy ianao ka ito mianatra foana ny tenin'Andriamanitra, miezaka mamantatra azy, manao izay ahafantaranao izy ianao ao aminy, manao izay ahalalana ny herinao dia tonga any amin'izay toerana ilay nahatokavanao ianao. Za manao izay ampahafantaranao ny amin'ny zavatra ho anao amin'ny Kristy mba hahafahanao manapa-kevitra fa ho alainao zany. Fa mahery ny vavaka fa efa nomena ny anaran'i Jesosy isika ary mivavaka amin'izany anarana izany. Hoy ny Baiboly hoe fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra sy natao atsika. Zany akory tsy midika hoe misy olona manao ny zavatra rehetra marina. Fa ny olona marina tsy voatery hoe olona izay manao tanteraka ny zavatra rehetra, fa olona mahalala hoe izy ao amin'ny Kristy. Ndao jerentsika ny Jakoba 5, 9, 7, 20. Koa mifanekeloko nareo ny atsonareo ny tsy nentina tao ny tsinareo ny fahotanareo ary mifampivavaha. Fa ina moa zany fanekeneloko zany? Hitanareo ianao zany tsy ianao vavaky ny olo marina zany raha manana fenoferitreretana meloka. Fa raha misy zavatra izay manelingelanao, izay manelanelana sy Andriamanitra, dia resao azy zany ary raha nampianao miresah amin'ny olon-kafa mikasika izany. Fa raha sy ny famelan-keloko izay efa natolotra anao efa 2 arivo taona lasa izay teo amin'ny hazo fijaliana dia mitondrà tena araka ny tokony ho izy. Fa aza entinao eny amin'izay alehanao eny foana ny kitapon'ny fanamelohanao sy ny helokao ka hanavezatra anao. Voalohany indrindra sory ihany zany dia mifampivavaha ianareo mba ahazo fanasitranana amin'izany ho toe-po sy toeritsaina ara-panahy. Fa ny fiasan'ny vavaky ny marina amin'ny fo mitohy averintsika rehetra hoe za zany dia averenao amin'ny fonareo mihitsy zany za zany. Ny manao izany no mahery indrindra. Wow! Rehefa mivavaka mahery. Za dia mivavaka saikisaky ny fampianarana rehetra ho an'ny zavatra ho an'olona ary tsy manao zany mba hijoro eto tahaka an'ireny hoe ara-panahy ireny, fa mino fa rehefa mivavaka sika dia misy hery ao amin'izany. Dia mifoha ianao amin'ny maraina dia milaza hoe Andriamanitra mangataka anao hiaro andro any. Arovy ny fianakaviako. Dia za mino avy hatrany fa misy fivondronana anjely maro miasa miaro anao. Zany ny fivavako dia tratra ny loza zao fa tsy maty ianao. Dao tsy isain'ny zavatra efa nitrangy, dao isain'izay mety ho afaka mitrangy kanefa tsy nitranga. Fa Andriamanitra eo anilanao. Izy ny lohan'ny ekipa ny super héros. Hitanao ny olona zao nanao ilay film hoe isaky ny mihetsika dia misy ireo super héros miaraka daholo. Dia zany ny fomba tokony ataontsika.
reo batista super euro presbyteriana super euro luteriana super euro reo charismatique super euro mety samihafa daholo ny fitafitsika fa mila miaraka mandeha miady sika dia jesosy ny kapiteniny tombontsika ary mila mpahafantaritsika ny devoly fa tsy hitondra fizarazarana feno amintsika sy hizarany herintsika izany izy izay ahatonga antsika holaza hoe be korotana fotsiny amen alleluia mahita vazivazy kely izay ho an'ny fiangonana eto mpitsanganana eto dia honareo fa iny tia nazo anao no anatin'ny efatra mihitsy dia hijanona hivazivazy indray ny zany resaka likana mpivavaka nisy fotoana tao amin'ny fiangonana ray ilay mpitoroteny zany sy mivady nitady vidy alika vaovao ary an'izy ireo fa ilay alika zany dia ho mpivavaka ihany koa dia nitety fivarotana dia nitety sady nanazava hoe zao ilay tadavina ary ny farany nahita fivarotana na mety toky azy mivatra manana alika tadaviny zareo nety ilay tompon'ilay alika mba ho jereny ilay pastera sy ilay vady dia hoy izy tamin'ilay alika hoe ala laivy baiboly dia lasa ilay alika nakeo amin'ilay fivarotam-boky dia nanesy ireo boky teo nahita baiboly izy dia nitondra azy teo amin'ny tompony aseho hoe ary salamy fahatelo amby roapolo hoy izy tamin'ilay alika nalatsaky ilay alika tamin'ny tany baiboly dia nanomboka nanisakizaka izany tamin'ny tanany izy dia avy eo nijanona rehefa nahita ilay teny marina nanondro izany tamin'ny tanany izy gaga tanteraka ilay pastera sy ny vadiny dia nividy ilay alika ny alina iny nisy olona avy tao am-piangonana namangy azy ireo tao dia pastera sy ny vadiny te ampiseho ilay alika vaovao mpivavaka izay efa avy nahita andininy maro tao amin'ny baiboly dia gaga tanteraka ireo mpamangy fa nisy lehilahy ray ny teny hoe ary ny alikanao ve afaka manao zavatra hafa koa hoy izy hitanao tsy mbola nanandrana fa andao jereny ka nanondro ilay alika tamin'ny tanana izy dia lasa hoe ilona hoy ilay pastera tonga dia niakatra teo amin'ny sezaingana ilay alika nametraka ny tanany ilany teo amin'ny andro pastera dia nanomboka naneno izy dia nijery ny vady ilay pastera sady taitra nolaza hoe tomba pentekotista kay ty halleluia ainareo ve tsy maninona ny me ao am-piangonana na dia ao anatin'ny toroteny amin'ny kery sy fahefana amin'ny anaran'i jesosy azy tian'andriamanitra ananandro tsara sika zany fimezana zany dia mety asoanao mihoatra ny zavatra hafa mihitsy areo amin'ny jakoba fadimy fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo dia mitomany mihoatra ny amin'ny fomba izay hoe Eli dia olombelona tahaka antsika izao ihany misy fihetsem-po nanampitiavana izy dia olona tahaka antsika ihany na hery ny vavaka izy mba tsy ilatsahany orana dia tsy latsaka tamin'ny tany orana nandritry ny telo taona sienymbolana dia io nareo hoe Eli taloha zany za mino fa tena azo ny valim-bavany mila tadinao fa feno tahotra izy tamin'ny Jezebela nanenjika azy dia lasa nipetraka teo voanefitra izy dia naniriny ho faty very fanantenana nitsoaka vehivavy ray taoriana amin'ny mpaminany bala efa-jato toisa ka nitetitetika azy ireo ny andro manaraka izy nitsoaka io vehivavy ray io vehivavy mahery mety tena ainga ny vehivavy io ndray andro izy miasa mba ny osotra ny andro manaraka izy miasa araky ny nofo ndray andro mahery fon'Andriamanitra ny andro manaraka korotana ao amin'Andriamanitra diso hevitra evakivy reraka tsy afa ho anareo zany androany ary ho anareo rehetra mijery tele ho anareo zany androany Andriamanitra manao izay tenenana teny ho anao amin'ny fotoana mamety azy ny firoana hitovy endrika amin'Andriamanitra ianao nomena fahefana fa natao hife sy anjaka ho mpanjaka amin'ny fiainana ianao no amarina tao amin'Andriamanitra ianao efa voavela ny elokao ny ilaina ataonao dia miaiky ny fahotanao bebaka amin'izany mandray ny famelana izay tian'Andriamanitra omenanao dia lasa mandeha miaina amin'ny fiainana izay nafatezan'i Jesosy ho anao fa efa nomena ny anaran'i Jesosy ianao manana ny ran'i Jesosy Kristy ianao manana ny tenin'Andriamanitra ho anao ianao izay ahafahanao mandresy ny fahavalo